avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Manul Chanoni Vovó. Assurance Art, Timampolo taona ny ilanao. Manul Chanoni Vovó. Nivaly ny baka ho any amin'ny Tananarivo ka nahatratra 7 amby efapolo afaingo 7 amby efapolo isanjato ny tahapahafana tamin'ity taona ity raha toka nahatratra 9 amby 10 faingo 1 amby 30 isanjato zany tamin'ny taondasy antony ampian'io tahapahafana io raha ny fanazavana ny fampiakarana 10 amin'ny 20 ny délibération. Ny fanovana ny mpitarika sisa no hanafitra ny Madagasikara ho nisy olom-bavam-bahoaka teo aloha nanaovana fanadihadiana manjaka tokana amin'ny fandaniana ny volam-panjakana ny mpitondra fanjakana ankehitriny saingy hatreto tsy hita izay fandraisana andraikitra sy fanarahamaso ataony rafitra mpanaramaso raha ny fanehoan-kevitra. Any ivelany 4 Aogositra 1 4 Aogositra 5 sy 10 feno 4 taona androany ny nanambarany Ukraine ny fahaleovan-tenany taorian'ny faharavany firaisana sovietika nisy androany lanonam-pankalazana izay fetin'ny fahaleovan-tena izay atao Ukraine na eo aza ny fitohizan'ny ady eo aminy sy ny Rosia amin'izao fotoana isan'ny tonga nanotrina izany tany antoerana tamin'ity androany ity ny praiminisitra kanadiana sy ny iraka manokany firenena amerikana ny antsipriandreo avy hatrany ary. Manatitra ny arahaba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity manasa antsika ny tokantrano hanaraka izany hatramin'ny farany anomboantsika ny fampalalam-baovao ny valy androany ny fanadinana bakaloria ho an'Antananarivo ka nahatratra 7 faingo 7 isanjato ny tapahafana tamin'ity taona ity raha toa ka nahatratra 9 faingo 1 isanjato izany tamin'ny taondasa antony nampiena io tapahafana io raha ny fanazavana ny fampiakarana 10/20 ny délibération araka ity fanadihadiana hoentiny Gaëtan Andriatsilavo ity ndawary. Taorian'ny fanapa-kevitra nondraisina ka nampiakarana ho 10/20 ny délibération ny valy ny maraina toy ny baka ho an'Antananarivo. Félicitations Andro koa afaka la direvako teo. Roland malala dia afaka daholo. Roland? Izy zanako Roland. Afaka daholo sady nahazo mention dia raha toka 9 faingo 1 isanjato ny tapahafana ho an'ny fanadinana bakaloria ho an'Antananarivo tamin'ny taondasa ny enao 7 faingo 7 isanjato izany tamin'ity taona ity ary 7 faingo 3 isanjato ny baka teknika nateo aza ny fijerena ny voka-panadinana tamin'ny finday maro ny tanora mpanala fanadinana sy ireo ray aman-dreniny namarina ny fahafana tamin'ny peta-drindrina ohatra amin'izany teto amin'ny LMA Ampiflo tsikatra tito fa orian'ny fahafana baka tahaka izao vao mieritreritra ny lalam-piofanana anohizan'ny fianarana ny ankamaroany ireo tanora fa vononana kosa no nasehony ireo ray aman-dreny iantokantrano ny fianaran-janany any amin'ny ambaratonga ambony na eo aza ny fahasahiranana mianjady amin'ny reto farany. Tery adieu dia afaka. Faly be. Mbola ano e? Mbola vao eritreritra. Fa zava-dehibe fotsiny hoe afaka. Ezaka aloha ampitazy hatramin'ny farany rehefa afaka soamantsara dia misaotra n'Andriamanitra fa zay zavatra lehibe tompoko.
faravavy zanako farany izy dia izy mifarany indrindra ao amin'ny pelotanako dia ezaka mpianatra azy. Série A2 zay dia afaka. Faly be satria zay efa nitentaina be hoe le vao nanomboka le hoe valy dia avy eo hoe mijanona tampoka indray dia efa faly be fotsiny izay. Mbola andeha any amin'ny salon d'étudiant aloha dia mbola hita eo izay atao. Mihitsy tena faly tsy hita izay anambarana le hafa fa faly tena faly na me vokatra ny zanakay faly izay. Fasahirana aloha tsy eritrereto satria maray aman-dreny tena dia tsy maintsy hoe izay atafitan'ireo no atao fa efa faly aloha fa vita aloha ny dingana voalohany tena hoe mafy fa faly izay Natratra 7.750 isan-jato ny tapahafana ho an'ny série A1, 2.750 isan-jato ny A2, natratra 7.20 ny an'ny série C, raha toka 4.50 isan-jato ny série D, 4.50 isan-jato ny série L, 2.50 isan-jato ny série S, ary 3.50 isan-jato ny OSE. Ho an'ny baka 5.20 natratra 5.57 isan-jato ny tapahafana manerana ny nosy. Ny tao mahajanga no nanana tapahafana ambony indrindra 5.57 isan-jato raha toka antsiranana no manana tapahafana ambany indrindra izay raika 7.70 isan-jato. Fianam-pirenena vetivety, ny fanovana mpitarika sisa no hanafitra ny Madagasikara amin'izao zava-misy izao. Ho nisy solombavambahoaka teo aloha izay nanovana fanadihadiana, miharihary amin'ny lafiny rehetra ny ary tsy tafarina ny firenena, na izany mpitondra fanjakana fenina amin'ireo tetikasa haingo-tanàna aza izany. Manjaka tokana amin'ny fandaniana ny volam-bahoaka ny mpitondra fanjakana ankehitriny, sainga hatreto tsy hita izay fandraisana andraikitra sy fanaraha-maso ataon'ireo rafitra mpanaraha-maso izany raha ny fanehoan-kevitra. Tsy aro raha Soarvelo. Olona, fomba fiasa, politika pitantanana, ireo no olana mandatsaka ankaterenany firenena ho nisy solombavambahoaka teo aloha, Joasy Eleonora, miainga amin'ny filan'ny vahoaka rehetra ny fandrindrana ny fampiasana ny volam-panjakana. Vonina marina mpandroso ny firenena Ian Rajoelina, raha ny zava-misy nefa, tsy voahevitra lalina ny tedi-bola sy ny fampiasana azy eto amintsika, ka izao lanin'ny mpitondra amin'ny foto-drafitra sahoerahoera tsy miteraka fampandrosoana izao, raha ny fanehoan-kevitra. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia hoe misy milaza hoe tena efa mandroso satria nahavita arabe mikodana 20 kilometatra satria nahavita zavatra ataoko hoe kianja tsy manaka-penitra, nahavita rova izay tsy hita izay hoe fetefana any amin'ny toe-piainan'ny vahoaka. Reny lazaina fa takatry ny fampandrosoana amin'izao fotoana izao. Mila manova olontsika, mila mijery ny rafitra tsika, mila mandamina tsaratsara kokoa raha tena fampandrosoana, fa angambany mety tsy dia ilay fampandrosoana no katsahana sy kendrena amin'izao fotoana izao ary hita takatra moa izany satria mitotonga anaraka amin'ny voalazanao fampandrosoana eto amin'ny firenena. Ankoatr'izay, fahalemeny fitondrana Rajoelina ny tsy fahaizana mihaino sy mifampidinika, tsy misy ny demokrasia sy ny fahalalana maneho hevitra, maloto ny tontolon'ny fifidianana. Isy firenena androsa amin'izany ve raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Fomba ahafahan'ny vahoaka maneho hevitra voalohany indrindra moa izany amin'ny alalan'ny fifidianana. Nefa ny fifidianana moa iarahantsika mahalala hoe nanahoana ny tontolony izany fifidianana izany. Etsy andanin'izany ny vahoaka manana an'ireny solombavany ireny raha ohatra ka tena mitondra teny vahoaka marina. Manarakaraka an'izany koa ny vahoaka afaka maneho hevitra amin'ny fomba maro isan-karazany fa izay fanehoan-kevitra ny vahoaka izay izany no ataoko hoe tena latsaka ambany raiky tahotra ny vahoaka amin'izao fotoana izao satria matahotra ho gadraina, ho samborina, misy ny fanampenam-bava amin'ny fomba maro isan-karazany. Ary na ny mpitondra nefa ohatra ka tena ataoko hoe tady marina ny fanatsarana ny fiainam-pirenena dia tokony anongila tsofina sy hiaino raha maka hevitra izy amin'izay rehetra mba mitondra fanehoan-kevitra dia mety tsy ohatr'izao ny fandehan-javatra. Tsy tokony anankirebirebe ny kitolotolotra sy ny foto-drafitra sa aitrehitra intsony ny vahoaka raha ny fanehoan-kevitra hatrany. Mihevitena ho tsy azo tohina hatrany ny mpitondra raha tsy mihetsika ny vahoaka amin'ny fitakinan-drariny. Ankilany fitondrana jadona sy tsy mahompy, ny fitondrana manao be marenina tahaka izao raha ny fanehoan-kevitra hatrany.
fa tsy manana paikady fiomanana mialoha ihany koa ny fitondrana rajoelina raha ireo olana mifanesy izay mampitaraina ny ankamaroan'ny vahoaka malagasy ankehitriny mitrangatrano ny olana vao mikoropaka mitady vahaolana ity farany hoy avy eo anivo ny sendika ny mpiasa izay nanovana fanadediana Rina Fitiavana no mitatitra ny Tsiprian'izay. Tsy misy firenena afaka mandroso raha tsy afaka mahavelona ny tena ny mpiasa sy ny vahoaka ao aminy ahafahana mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampandrosoana ny firenena ho ny randrana sendikaly manoloana ny filazan'ny mpitondra fa mandroso i Madagasikara latsadanjary atao ankilabao ny fiahinan'ny mpiasa tsy lahara-pahamehana ihany koa ny sosialim-bahoaka ary tsy mamaly ny filan'ny pona ny tetika sa mamirapiratra irere any fitondrana tsy ho tafavoaka amin'ny fahantrana mihalalina ny firenena malagasy ary mbola vahaolana taitaitra sy tsy misy paikady fiomanana mialoha no amany olana maharary ny vahoaka. Tsika miara-mivoaka daholo rehefa misy zavatra efa miseho zay vao miasakasaka daholo mivory miary mivory dia mandray zay vao mandray fanapahakevitra fa tsy misy zavatra homanina mialoha misy ny alefa mialoha hoe zao hitondrana ny paikady ho an'ny sehatra politika zao sosialy zao toe-karena zao tsy nahita misy tsika ine tao anaty zay fitontona dia zay no manahirana tonga antsika hoe lasa mieritreritra zany ny eo amin'ny fitondrana hoe mandrosotsika ny farany ambany indrindra mahatra indrindra eran-tany ny mpiasa eto Madagasikara vala amin'ny $20 isam-bolana ny raisiny nefa $3 isan'andro isan'olona ny karama farany ambany zay meny ny firenena mitrambana zany hoe eto amin'ny tany sy ny firenena zany eran'izao tontolo zao hoe ianao rehefa faible amina resaka arakajy dia tsy zay no avoaka ny firenena rehetra fanohitra iray ampitombo ny famokarana eto an-toerana hialana amin'ny fiankinan-doha amin'ny vokatra avy any ivelany ny fanomezan-danja ny mpiasa ny fanohanana ny tantsahany amin'ny tontolo ambanivohitra fandanimbola sy famitaham-bahoaka ny kitolotolotra na fampifaliana amin'ny resaka mamirapiratra asa fampandrosoana miantraika mivantana any amin'ny ady vilan'ny isa-tokantrano no tokony masoana atao lahara-pahamehana raha tiana hotratra ny maridrefy ny fandrosoana. Aty ma tsisy an'le hoe andao aka za tolotolotra hoe sao de hoe izy sadeky tsinjo tsisy an'izany kosa hoe sadeky tsinjo de hoe izarako vetany na hoe vary any amin'ny Namibia ohatra zay zao tany Namibia tohatra tsisy an'izany any efa zavatra hafa any amin'ny mondony olona de zay no tenenako antsika hoe tsy maintsy manisy ny paikady ho antsika eto Madagasikara zany ny fanjakana malagasy amin'izao fotoana zao fa tsy hoe vitany eboebo tsony tsy vitany mamirapiratra tsony zany zao fa tokony mandefitra amin'izay ty herito farafarasany ty heritaona hitondrana sady pe izy savondra sadeka ty zany tokony mijanona kely mamirapiratra fa satria ny olona any mamirapiratra lavitra noho ny atsika fa andao ifatoka ao anatin'ny tena hoe fasa fampandrosoana ny eto atoerana sy ao anatin'ny vondrona sadekytsika ao anatin'izay tsy alanjangeza be heritaona izay. Voasikajo ambany karamany mpiasa malagasy raha mitamin'ireo firenena 12 ao anatin'ny SADC mahamenatra zany raha ny firenena misy ny filohan'ny SADC indray no kely karama ny mpiasa ao aminy no ny firenenkafa kamana ao aminy izay eo ambany fitarihany hoetra ny randrana sendikaly miandry ny fanatanterahany fanjakana ny fampiakarana ho €100 isam-bolana na $10 isan'andro ny karamany sendikany mpiasa amin'izao mahafilohan'ny SADC ny Andry Rajoelina mba tsy anala-baraka ny Madagasikara eo anivon'ny firenena iray vondrona ao anatiny. Tontolon'ny fampianarana ambony kosa indray ambany ny tany mpianatra malagasy navita fianarana sy nahazo ny diplôma lisensa miakatra teo anivon'ny anjerimanontolo teo anivon'ny UNESCO raha ny tokony ho izy anefa mihoatra lavitra ny terny mariko ny zava-misy ho ny mpampianatra eo anivon'ny fampianarana ambony saingy hatreto mbola vitsy ny malagasy navita nanao publication internationale vokatry ny olana eo amin'ny hoentim-manana sy ny tsy fahafantarana ny mahazava-dehibe izany antony ampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisiany laboratoire d'études appliquées pour le développement et la recherche ana leader eto Madagasikara izay no tanterana ny herinandro lasa teo ary ao ary ny fanampanazavana mikasika izay. Araka ny article navoakan'ny UNESCO dia 2,9% izy zareo ny malagasy izay mahavita fianarana eny amin'ny anjerimanontolo zany hoe manana diplôma lisensa miakatra zany. Ny publication internationale moa mazava ho azy fa any ivelany zany dia io no tena anontanian'ny université rehefa misy ohatra hoe mpianatra iray avy eto Madagasikara hiditra any amina université iray any ivelany. Dia rehefa anontaniana ny mpianatra malagasy matetika hoe firy ny publication internationale vitanao dia tsy manan-kambara ilay mpianatra dia averindry zareo
any amin'ny L1 izy raha tokony ho L3 zany ny zava-misy zany ny tsapa zany a dia sahirana ny mpianatra malagasy satria raha malala moa ny fiainana zao tsy mora ary na ny ataoko hoe ny écolage ny mpianatra ary indraindray tena manahirana azy no mitady an'io dia izay zany mahatonga anay hoe anosika ny mpianatra rehetrarehetra na amin'ny université avy aiza izy na amin'ny orinasa avy aiza izy a na mpikarika manokana izy a na mpanao gazety ihany koa izy a mba ametraka ny anarany ao anatin'ny base de données internationale dia anisan'ny ezaka goavana zany izy io a ametrahana foto-drafitrasa goavana ihany koa fampandrosoana ny fampianarana ambony a sy ny fikarohana. Dia lafim-baovao iny ihany koa no entintsika miseto anatin'ny doka fohy aza misaraka aminay ary. Norman Life miaraka miasa vaovao be ewa midira amin'ny tontolo feno tombotsoa ifandraisana tsy tapaka amin'ny fianaka amin'ny sanla misy event promo smartphone cadeau bonus tombotsoa avy amin'ireo mpiara-miasa aminay fiofanana manokana sy ny sisa midira team ewa ao amin'ny dièse 111 étoile 2 étoile 1 dièse ewa tero amin'izay wa Assurance Art, dimampolo taona ny ilanao. Mamerina ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao mbola manasantsika trany hanaraka izany hatramin'ny farany fa isan'ny misedra olana noho ny tsy fampiny rano ny eo anivony toeram-panofanana tanora eny Andranovaky mahitsy ny rano izay tena ilaina eny an-toerana indrindra mahatoeram-panofanana ireo tanora mikasika ny fambolena sy ny fiompiana azy Kaiton Andriatsilavo. Raha toka tanora manodidina ny 500 isaky ny 3 volana no nofanina teto amin'ity kafipa Andranovaky mahitsy ity tany aloha lasa 20 zany amin'izao fotoana ary hofanina mandritry ny 2 taona na izany misy ny fiofanana amin'ny fotoana fohy miankina amin'izay filan'ny mpandray anjara ny lohahevitra raisina ka tsy mivoaka ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana antom-pijoroany ity ifitoerana ity tanora 12 hatramin'ny 13 taona manana niveau 3e no raisiny eto amin'ny alalan'ny concours ka miditra amin'ny andiany fahasivy amin'ity taona 2024 ity tanjona ny ananana tanora mpamokatra sy mpandraharaha matianina eo amin'ny sehatry ny fambolena sy ny fiompiana. Zany hoe eto anivon'ny centre zany dia efa mamolavolandreo tanora ireo amin'izay hoe famolavolana tetikasa izay ho ataon'zareo ao aoriana ilay formation mba tsy hoe olona tsy nanena indray izy avy eo dia ao anatin'izay misy karazana ohatrany hoe tsy hoe karazana fa tena izay misy zany hoe recherche na partenariat ataon'zareo ny resaka leadership ny resaka communication tafiditra ao anatiny ny resaka montage élaboration montage de projet tafiditra ao anatiny daholo zany satria izay mihitsy ho tanora aleo tena zany zareo après any eto dia ao anatin'izay moa zany ny ezaka ataon'ny centre satria araka izay efa misy ny tompona ndraikitra amin'izay resaka hoe installation les jeunes après ny formation izay izay mamolavola mandritra ilay fanatanterahana ny formation aty amin'ny centre dia miezaka mitady partenaire izay hanampy an'zareo amin'ilay démarrage na ilay fanombohana ilay projet efa volavolany aty amin'ny centre. Manoloana ny fiovan'ny toetrandro isany misedra olana tahaka ny toerana hafa rehetra ihany koa amin'izao fotoana ny toeram-piofanana mila rano nefa ireo tanora amin'ny fiofanana sy ny fianarana ataony amin'ny fiainana andavanandro mirotsaka antsehatra araka izany ireo mpiara-miambonantoka ka nanolotra vovondrano anampiana azy ireo nefany hoe
mamoaka mpianatra be deabe zareo na ny amin'le fomba fiasandry zareo ihany tsy ampy tsy manana le rano izy dia nanintana zay hoe hojerena daholo zay toerana tokony hoe anana le rano satria tsy eto ihany misy ao Talatamaty eo amin'ny sekoly eo amin'ny EPP Talatamaty misy moa natokana ho an'ny fokontany mihitsiny zany le izy fa ity zany noho nyty fisianyity centre ty na tonga anay any safidy le safidy amin'le hoe zato hatrany Orombe ity misy an'ity vovo ity fa tsy le hoe ato amin'ny faritra Analamanga ihany tsy aivina miisa sivy ny kafipa na ny ivitoerana fanofanana tanora amin'ny sehatry ny fiompiana sy ny fambolena tahaka izao manerana ny nosy izay eo ambany ny fiahen'ny ministera miankina amin'izay zava-misy sy ny mampiavaka ny faritra tsirairay avy no anolorana ny fampiofanana ho azy ireo ny eto Andranovaky manokana ireo tanora avy amin'ny faritra Analamanga Itasy Bongolava sy Betsiboka no raisiny eto fa mbola tsy ampy ny fampiarana ny lalàna amin'ny feny fifamoivoizana eto amintsika marisarisa ihany koa ny fitaizana sy fampianarana ireo mpampiasa lalana antony mampitombo sy mahatonga ireny loza mpiarakodia sy loza mpifamoivoizana manerana nosy ireny ho ny tompony andraikitra sekoly fianarana fiarakodia izay nanovana fanadidina tsy mitsaha-mitombo ary misesatra ny amin'izao fotoana ny loza mpifamoivoizana izay aratrana sy amoizana ain'olona maro saika manetrana ny Madagasikara raha ny tatitra farany navokany teo anivo ny firenena mikambana olona manodidina ny 120 isan'andro ary 7,000 isan-taona no fantatra fa matiny izay loza mpifamoivoizana izay eto an-toerana isan'ny voakasika ireo ny mpitondra moto sy mpitondra fiarakodia ireo mpandeha tongotra ka ireo mpitaingina bisikileta ny 20 isan-jato ny rotradoza amin'ny akapobeny isan'ny mahatonga ny loza mpifamoivoizana eto amintsika ny tsy fitandremana ireo mpamily ny fampiarana ny lalàna eo anatrehan'izay izay mbola tsy miatra araka ny tokony ho izy raha ny teto amintsika manokana antony misy ireo hiarany sazy misy kosa ireo hafamaina ho ny tompony andraikitry ny sekoly fianarana fiarakodia iray izay nanovana fanadihadiana tamin'ity androany ity raha makeny amin'ny lala malalaka fotsiny atsika manenjika mijery ny atao hoe rokadiny arivo Tsarasotra Marimasay Digy Ambotsy Mandraka tsisy mifeny fampiarana ny lalàna fa ireny no tokony ambesana ifezana ny olona dia ampiarana foana zany aloha ny lalàna fa eo aloha ny zavatra mbola mety amintsika zao no fampiarana lalàna no mampiova ny toe-tsain'ny mpamily rehetrarehetra amin'ny ankapobeny ireny misy olona manao accident be hitanao eny ihany izy tsisy fanazazina tsisy retrait de permis tsisy sas tsisy suspension tsisy ninona po zany zavatra zany mifampiankina daholo ankoatra izay tsy ampina tsy feno ihany koa ny fitaizana ny olom-pirenena anana fahendrena sy fitondran-tena miavaka eto amintsika tranga izay tokony ampiarina trano na aiza na aiza anentanana ny tsirairay ihany koa hiatrany ny fanazavana izahay dia mampianatra ny civisme au volant atao anaty sekoly ny fahendrena io ny zava-dehibe io ny code de la route ambony indrindra ny civisme fa ny fahalalana ny panneau sy ny signalisation routière avaka anaovana rappel fa ny civisme fitaizana io civisme io apetraka foana eny amin'ny lalana mpitandro filaminana ny signalisation routière mametraka an'io amin'ny olona ary ny sensibilisation misy amin'ny aino aman-jery isan'andro tokony fampiankina kokoa amin'ny fomba fiainan'ny mpampiasa lalana era Madagasikara ety andrenivohitra sy eny amin'ny ivelan'ny tanàna dia sensibilisation any amin'ireny sensibilisation tavela fotsiny amin'ilay apetana ceinture de sécurité fametana ceinture de sécurité zany fa misy ny loza vao miasa ceinture de sécurité fa hoe tokony fazarana mametaka ceinture de sécurité satria ny loza tsy mampiomana ataovany vérification amin'ny fiara mba ialana amin'ny accident matériel nitoka tsy tokony hosotrolona mihitsy na kely ary zay ivana samy tompony andraikitra feno mampiasa lalana avokoa na ny mpandeha tongotra na ireo mpamily tokony ampitomboana ny fanentanana bebe kokoa ny mpampiasa lalana rehetra ampidirina anaty ny fandaharam-pianarana ny fitaizana tsy hanavana ny karazan'olona ihany koa ny fampiarana lalàna momba ny fifamoivoizana isoroana sy ampianana izay loza mpifamoivoizana izay eto amintsika
raha iverenana ny kontinanta afrikana no manana tambony indrindra amin'isany olona mamony ainy vokatra izay lozam-pifamoivoizana izay mahatratra 740 amin'ny mponina iray etsy raha enina amin'ny iray etsy ny an'ny kontinanta eropeanina. Mahery ny iray tapitrisa kosa izany maneran-tany raha manodidina ny 50 tapitrisa no maratra. Lozam-pifamoivoizana izay fototry ny fahafatesany zaza sy ny tanora eo anelanelany 5 hatramin'ny 20 taona. Trangam-piarahamonina kosa indray tsy mbola nahita-baolana hatramin'ny androany ny olany tsy fandriam-pahalemana ho Toamasina. Mekanisianina tatsambo iray indray no namony ainy omaly maraina be tao Ankirihiry rehefa voadaroka boaron teo amin'ny lohany. Raha renim-pianakaviana iray hafa kosa no voavely sapatra teo amin'ny tapondohany tao Ambolimadinika. Erinora Zafimanana, Kolo Toamasina. Namoiny ainy omaly sabotsy vao maraina be i Crino, teknisianina tatsambo 70 taona. Amonjy fodina avy niarotory tamin'ny fahafatesany namany izy mivady no nifanena tamina Jiola Rola somary mbola bandikely teo amin'ny lalam-baovao mitsofoka eo amin'ny vazaha gasy Ankirihiry. Nivady ratompoko laza ny tondra faisana vokatry ny Daroka Boaron no mitantarany nanjo azy ireo. Samborin-jare za dia aboazin-jare vola ndraiky telefona za tsisy vola 35,000 tagnaty posko. Za wa tsisy telefona dia nalain-jare vola 35,000 taminay. Tonga dia niretin-jare vely takato ana dia toragna za. I Crino amin'izay mbola tsy nantsinin-jare dia za kofa nilamolamoin-jare igny aza atao karan'ny izy ozy ny Crino dia kofa naregny Crino ragnanjagny dia tonga dia nivangon-jare fantsika taketo tamin'ny Crino dia vaky tonga dia nifoaka mason'ny Crino dia mbola tsy lavo izy takeko mbola tonga dia darofan-jare takatanany dia lavo izy kofa lavo igny dia tonga dia maty izy. Dia tonga dia nidarofan-jare koa taketo nanjy dia niparetika raha ireto tamina take raha nipiritsitra aby reto nifoaka amin'izay olona nodidina tena monjy any dia igny amin'izay polisy marobe fitakagny dia nagnino dia oziko vady koa io atoragna neritreretiko toragna izy dia nagnantso polisy hoe angalanare tikitika indeso izy ozon-jare dia nibateny tikitika Crino dia nindesiny tamin'ny hôpitaly be. Nataony nijerevan-jare amin'izay Crino dia ozon-jare fa tsisy hevitra tsy ozon-jare fa maty izy fa anao fogna ozon-jare mpidirigny hôpitaly ozon-jare tamina dia tomoagny za kofa naregny Crino nataon-jare maty. Loty amin'izay za nandeha tamin'ny rebelle dia nangalaka an-jare dia nalaina polisy za dia naterina polisy taty za dia fa jare koa hitako fantako. Taditiko tarenjare bandikely zay zare vasako marary laoko marary tagnoko tsy zako andilako tsy zakako feko jiaby marary namenjare vely. Rampitsoa alatsinainy no tokony isidina andao any Madagasikara tompoko la Crino noho ny asa amin'ny maha-teknisianina tatsambo azy nefa izao ny andao sy ny fahafatesana izao. Ramatoa iray hafa miomana fatratra amin'ny fampidirana ny zanany ianatra no voaroba vola tahiry sy voakapa sabatra teo amin'ny tapondohany ny vao maraina be ny zoma lasa teo tao Ambolimadinika. Ray Masivalo dia tafiditra tao amin'ny efitra fatorena izy mivady ireo jolahy misa 4 misaorotava mirongo antsy maranitra. Avoavola ozon-jareo dia aza vonina zay ozy ramoseko fa alefagna zegny raha alainareo akeo dia ramoseko amin'izay zany kofa nasesin-jare niakatra ambony fandriagna dia za niakatra take zare satria telefona anay misarza ambony fandriagna dia nalain-jare telefona jiaby roa dia zarevo take amin'izay aboa ozy zare tamina vola dia i agnatin'ny azonda io tamin'jare vola dia navoakako aiza ozy ny aboao dia namiako an'jare raha igny dia io oziko tamin'jare dia ozy ny faty fogna ozy ny vola misy aminare ke sady ny vangony amin'izay lohako igny fogna fa zay oa tsisy vola ozany tsy marina ozy zagny ozy fa misy vola fogna nare oziny dia nasarisaritika ny aby raha jiabijiaby tandragnonay takeo zay oa aza vonina fa alay fogna raha alainare zafaty fa aza vonina oa zay fa zay tsy amaly anare dia nare oziny aza mikiky fa zay zany efa tafitomagny sady tafagnantsignantsy vonjey fogna an'izay fa tsisy olo miboaka i mamako kaiky nandesin-jare tatany takagny dia zay nagnidy tragno igny teny amin'izay zareo take sokafo ozin-jare tragno fa koaty zany voninay mamanao ty niany nisokafoko moka ny tragno igny tomagny mamako hoe maty zanako dia io ozy zanikanao zagny ozy tsy maty ozy sady niregny-jare ny vangogna amin'ny antsy ny fagnondroko aloha. Samy nanodidina ny tamin'ny rora maraina avokoa ireo tranga rehetra ireo raha ny fitantarany ireo niaram-boina.
samy manano sarotra ny fiantsoana vonjy ao anatin'ny fiarahamonina enina samy mpifanela voadirindrina izao azy mandra-patonga ny mpitandro ny filaminana ka mahatonga ny favoazana sy ny famoizanaina tahaka izao dia iny maresaka avy any ivelany iny any koa tompoko lahy sy tompoko vavy no manakatona ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity hankasitrana feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma tompoko. De beaux projets pour des budgets serrés. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Vous a présenté Nivava. Assurance Art, Timampoltona Nilanao. Vous a présenté Nivava. Avec Yassi, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.